plasy tompoko vavy miarahaba manatitra ny firarintsoa anisa tokantrano izay manjoy ny fandaharana eto amin'ny matv amin'izao alin'ny alahady fa 8 ny volana aogositra taona 13 izao tafiditra tao anatin'ny fandaharana l'actualité isika fandaharana izay iarahanao amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Madagascar Television. Zava-dehibe anankiroa no asonganina ho nisongadina tato anatin'ity herinandro ity teo aloha ny fanohizana ilay fiaonana nitarihindry zareo anivon'ny FFKM ary teo ihany koa indrindra ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana manokana momba ny fifidianana izay mahasahana indrindra ny lisitra ireo potsaka hofidiana filoham-pirenena eto Madagasikara. Eo anatrehan'izay fivoaran'ny toetra raha izay dia nanasa vahiny izay everina fa afaka hitondra fanazavana izay hitondra fanazavana ho an'ny sainy rehetra ihany koa araka ny lalàna ny fandaharana l'actualité amin'ity alina ity izahana ho fanazavana ihany koa tsisy fitongolanana na fijerena amina masy politika akavia na akavanana mba isiny fitonitsaina ahafahan'ny olo-pirenena mandinika tsara ny fivoaran'izay toetra raha izay. Andriamatoa Profesora Honoré Rakotomanana no nasainay amin'izao alina izao iverina fa ray aman-dreny ary afaka hitondra an'izay fomba fijery amin'ny fanazavana ny toetra raha eto Madagasikara izay. Miarabanao Profesora Honoré Rakotomanana ary misaotra anao manaiky vahin'ny fandarana amin'ity alina ity. Dia miarabanao koa Andriamatoa Farin'Antananarivo ary misaotra koa nanasanay ka dia hiezaka moa tena anao zay famarina ny fanontaniana ary zany dia zany fanazavana atao zany dia tena atao ampandry tena mihitsy ary ampatahoran'Andriamanitra zany hoe zay le zay no teo hoe tsy momba ny asa tsy momba le roa fa tena hoe tena ataontsika hoe amin'ny teny français hoe en toute objectivité zany. Ny adivitra mipetraka ary natonga an'izao toerana misy ny toetra raha izao dia niainga tany amin'ny resaka lisitry ny candidat potsaka hofidiana navoaka tany amin'ny 7 volana May tamin'ity taona 13 ity. Nipetraka ny adivitra rehefa nipetraka ny fanavaozana tamin'ny rafitry ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ary isan'ny teboka iray mipetrahany adivitra ny amin'ny fahafahana manova na tsy ny didy izay navoaka ny CES tamin'ny 7 volana May. Azo ivalozana, tsy azo ivalozana, azo kotihana, tsy azo kotihana, inona no fanazavana mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fahafahana mikitika na tsy aniny didim-pitsarana namoaka ny lisitra candidat misy araiky amby 70 iny tompoko. Misaotra namoaka nametraka zay fanontaniana zay marina tokoa fa dia tena lasa tonga amin'ny tena hoe resabe fantara resabe moa zany kabany zava izy iny fa tena lasa resabe mihitsy momba n'izy iny zany. Ary ny hevitro hatramin'izay dia tsy niova mihitsy fa misy ngamba sendra hoe tsy niny tapany na ohatra koa moa nandray raha ohatra ka hoe amin'ireny fandarana tsotsotra eny zany dia ndray lay ao amin'ny fahitalavitra no manao ny fanafoezana ry zany dia mety tsy voatenin'ny olona ngamba fa zao ny lazaiko hatramin'izay dia hoe azo ivarozana iny azo averina. Zo mantsy nataoko hoe sendra ny fieverana hoe tsy akory sy hoe fieveran-diso fa io tsy misy hoe manany tena marina mihitsy ngamba fa ny zao kosa eo amin'ny lafiny lalàna misy kosa ny tena hoe zao ny tena marina eo amin'ny lafiny lalàna. Tokony tsy hafangaro ny andraikitry ny ataontsika hoe fitsarana avy momba ny lampandrehana raha ohatra izy ka manamarina fa manaraka ny lalam-pandrehana ny didy aman-dalàna avoaka ny eto amin'ny tanin'ny république zany zay le ataontsika amin'ny teny français hoe contrôle de constitutionnalité. Io dia tsy azo ivarozana mihitsy io araka ny andehany faharoapolo amby zato andalana faharoa ao amin'ny lalam-pandrehana zany tsy azo ivarozana mihitsy io. Ny faharoa dia ny fitsarana avy momba ny lampandrehana tsara amin'ny fanolanana amin'ny fifidianana contentieux électoral. Hitanao zany zay zany dia efa mahasamihafa azy amin'ny momba n'le voalohany dia io zany tsy azo ivarozana amin'le hoe contentieux électoral eto mbola misy ataontsika hoe zanaka ataontsika hoe fizarana inko zany hoe aza fangaro la hoe didy na fanapahana mikasika ny hoe alohan'ny fifidianana sy ny aorianany fifidianana raha ny tena marina mihitsy atao hoe contentieux électoral
dia tsy manomboka raha tsy efa vita ny latsabato latsabato efa vita zay manomboka ny contentieux zany hoe eo zany a anatin'ny folo andro a manana folo andro zany zay olona mahita fa hoe rikatra tsy mendrika olany a rikatra tamin'ny ataontsika hoe propagande satria moa zay mazatra ny olona napiasa ny fitaoam-panjakana napiasa ny herim-panjakana sinsisa de angatahana tsy solozena fa azo vidiny izy any azy mbo mipetraka le izy zany de nanakaraha teo de hoe nisy alabato tao amin'ny brofandatsaham-bato anakiray zany satria io moa zany tokony hoe mipetraka petadindrina tokony eo zany a lay fizazana-tsoratra milaza mivoky le fividiana de fantatra hoe ranana azo otran'izao a vato otran'izao ranana azo vato otran'izao sinsisa zany ka tokony tsy hafangaro zany hoe tsy mbola tafiditra ao anatin'ny hoe contentieux zany ny zavatra mitranga mikasika ny lisitry ny candidat raha ny tena inona marina anao nasokatsiana azy am'izay tena mbola tsy tafiditra anatin'le contentieux mihitsy iny ny antony de zao ary io mantsy le ozy hoe ampiasaina mihitsy a misy dimy a le fomba filazana ny hevitry ny lalàna na hoe méthode d'interprétation des normes juridiques misy karazany dimy ka itika zany a ny ampiasaina am'ity de le hoe fampitahana amin'izy lalàna mitovy aminy méthode d'interprétation systémique tsisy valaka mihitsy a amin'ny andininy faharoambien'polo a amin'ny lalam-pandroena frantsay ny indininy faharoapolo ambizato a amin'ny lalam-pandroenana malagasy zay zany de azo mpitahana zany reo de nisy a fanapahana natao tamin'ny io ndray zany a de ny alohan'ny fifidianana io hitanao zany fahazotoana zany le mampiditra le hoe fanlanana na ady satria tsy misy le contentieux zay zany tadio tsara tsy misy mihitsy le hoe contentieux raha tsy misy ady misy fanolanana ary zay misy zany raha sy diso a amin'ny fantikana amin'ny teny malagasy eo amin'ny hoe contentieux de hoe fanolanana na hoe asa ny hoe fa misy keo hoe fangatahana ohatran'izany a zany hoe misy mpitory a misy torina tamin'ny nanolotrana ny candidat ny CES le namoaka an'le fanapahana tamin'ny terme iny zany tsisy olony niadivitra taminy teo izy zany le nanao fanapahana samindrery tsy manisy contentieux zany tsy mbola misy zany a fifanolanana ary zay mahasamihafa azy satria mahasamihafa voalohany azy zany de faharoa raha ohatra zany a raha ohatra atao le ozy a hoe filazana ny hevitra ny lalàna amin'le alalan'le hoe fampitahana raha ohatra la didiny andiny dalàna mitovy tsisy avy tsisy valaka mihitsy de zao lay iny zany a de iny le fanapahana taony iny a mbola tsy manana endrika hoe nature juridictionnelle zany hoe tena navoaka ny fitsarana nanapaka raha ady fa nature administrative zany hoe ohatra nataony ny ataontsika hoe ratsa-panjakana ary zay misy izy moa ny voalazany ny olona zay nivoafy a ny mpahilalàna frantsay a nivoafy a ny indiny ny faharoa enimpolo a ao amin'ny fihandarana mba lampandrenana hoe code constitutionnel iny raha sina manana ny code constitutionnel nareo a zay manana an'izay zany nareo mpahilalàna nampiahatra de tamin'ny édition zany izy io navoaka tamin'ny efatra amby sivifolo sy zato sy arivo a de ao ampesy valopolo sy efajato de reo tsara avakeo tsara ao a fa hoe tsy mbola heverina mihitsy ozy izy a fa hoe tsy azovana io didy io satria tsy mbola nisy fifanolanana manarakaraka zany de heverina fa ohatra ny didy navoakany ratsa-panjakana organe d'état zany a no ilazany azy décision administrative zany lasa hoe nature administrative zany hoe tsy mbola manana lanjana didim-pitsarana eo anatrehan'ny lalàna ny namoahana n'lay lisitra nahitana candidat tena marina misy voalazana zay zany hoe tsy décision juridictionnelle fa décision de nature administrative zay zany le ilazany azy ary zao namerariny ny tenako zany zay voza hoe za tsy niovany hevitra mihitsy hatram'izay a ny fitsarana avy momba ny lampandrehana raha namoaka ny fanapahana tamin'ny roambe folo agostra raha ohatra ka nalefa tany aminy a lay didisy volana zay mitondra larina moa am'izao fotoana zao a larina fa teloambe folo ambroa arivo a tsipika ohatraohatra roa tamin'ny romba folo agostra teloambe folo ambroa arivo tozy izy hoe tsy mbola misy mihitsy ozy izy a fanapahana tsy azo idivirana raha ohatra ka mbola hoe tsy nisy fanonanana ady zany tena nitovy hevitra tamiko mihitsy izy tsy autorité de la chose jugée ozy
fa autorité de la chose décidée zany hoe mbola azoampakarana zany tena marina ary ohatra fotsiny zange ohatra fotsiny ataontsika amin'ny paika ady madio de misy a le ataontsika hoe fisarany filon fisarana zany hoe misy a le ataontsika hoe didy no fangatahana ordonnance sur requête amin'io a zay voalaza andininy faharoa ampy telopolo sy roanjato amin'ny fihezan-dalàna paika ady madio de voalaza fa hoe tsisy mpanohitra ao noho izany zany de mbola hoe mbola manana caractère gracieux zany hoe mbola azo toerina io tany amin'ny antoana de hoe fangatahana fanafoahana ary hitanao fa inona moa no angatahana fanafoahana sy ny didim-panjakana na ohatran'izany de fangatahana fanafoahana fa rehefa tatirana kosa nandeha narosonarosy ihany ny taona de hoe aleo kosa mba asiana hoe azo angatahana na ny azo angatahana zay olona zay niara-pahavoazana noho didy sy natrehany io a ary sy diatsona azy a de hoe mangataka izy a ho ravany io a rétractation izy amin'ny teny français a na mangataka izy fisarana ambony a araky ny dimy ampy telopolo sonjato ao amin'ny fihezarana mba mipaika ady madio ary tsy afan'izany ko ny ohatra fotsiny hoe mpitsara-pona famitorany raha ohatra zao ka hoe mamoaka didy izy hoe manendry olo mahay de ordonnance manendry expert zany mamoaka didy izy a hoe andeha eny toerana ordonnance de transport sur lieu hitanao zany fa de hoe iny tsy mbola manana endrika hoe juridictionnel na hoe tena tsy azo fivarozana zany a fa ataontsika le hoe nature na eny zany zany ny mpahilalana azy na boky a de hoe acte administratif judiciaire tenao fa tena hafahafa ely nandray sarisary io ohatra ianao nampita amresaka paikady madio teo fa iverina am'le paikadiny raha-pitsarahantsika eto satria nyvoaka zany ny sabotsy teo ny atao hoe fanapaha-kevitry ny CES araky la endriny vaovao nasiana fanavozana namoaka ny lisitra vaovao an'ireo botsaka fidina nanambara ihany ko ny momba ireo candidat telo sy ireo dimy hafa zay atao hoe tsy ho ao anatiny mpifaninana intsony iny fanapaha-kevitra faran'iny raha araky ny lalàna zany no manana herina didim-pitsarana ve iny sa manahoana n'izao fotoana zao azo ivalozana sa tsy azo ivalozana ireo zay mahatsiaro tena fa voatohitohinao anatiny mbola afaka mapakatra ve sa tena zay vo tsy azo ivalozana izy raha afaka mapakatra sehatra manahoana indray mety isiny zay hitanao zao zany satrindra am'izay fantany zay fa tena io sarobalina misy a ny antony mahasarobalina azy ady zao efa nitijahady le izy voalohany indrindra zay de efa mandrika manana le endrika contentieux zany fa tsy contentieux électoral ntsony zany hoe tsy ohatran'le hoe aorinan'ny fifidianana fa lasa contentieux pré électoral alohan'ny fandatsaham-bato zany de zay zany ataontsika voalohany anankiray manarakaraka an'izay zany a raha ohatra nyfahinoko azy tamin'ny ainao mandiry maly a ary za moa ny sendra nijery ny fahitalavitra isan-karazany a de ny ainy koa ny radio am'le fantaina apetraky ny olona zany samy mananivany taona moa ny olona rehetra zany a de zao le izy loha zao a de hoe misy antonatony nataony dareo zany a hoe misy tsy ara-dalàna hafahafa anomalie juridique ozy izy ngambana hoe anomalie de za afatram'izay de fa niteny mihitsy fa tram'izay ozy a de tsy misy didy amandalàna zay sarotra ampiarina noho ity didy amandalàna zay ny fe ny fidiana ny filohan'ny république voalohany a am'ty république faefatra ty fa mifandipadipatra be iny ihany fanohitra be ihany ary eo indrindra mantsy ny anisan'ny karaha ohatra hoe lazaina maly zany de hoe le tsy mafeno ny fipetra le enim-bolana satria araky ny andininy fa enina ambefapolo amin'ny lalam-pandroana zao ne izy inona moa voalazany enina ambefapolo amin'ny lalam-pandroana hoe ny filohan'ny république aperinasa de tsy maintsy miala ny enim-bolana alohany ny fifidianana nga misy filohan'ny république reo olondreo tsisy na iray aza anankiray zay faharoa zany de hoe raha ohatra jereny zany a ny fomba firafitra lay ataontsika hoe andininy fahena am-pefapolo io a sy firafitra ny andininy fahadimy andalana faharoa voalohany zany hoe article 5 deuxième alinéa premièrement samy hafa mihitsy ny ankiray de ohatrany hoe afaka manao dimy embotra ianao a compte à rebours mazava tsara mihitsy iny fa am'ty andininy fahadimy ty io ataoko hoe tsy mazava mihitsy a le lala-pifidianana tamin'ty le mandeha ty de hoe nipetraka teto Madagasikara
nandritry ny enim-bolana farafaharatsiny mandra-pahatongany le daty farany zay azoana mandatsaka ny taratasy filatsahako vidiana dossier de candidature zany hoe valo amby roapolo avril zany aprily ka raha ohatra zany zay zany de zao be de be ny olona mipetraka teto Madagasikara nitry ny volana maro e taona maro e ary raha teraka teto izy angamba ataoko hoe de asa fa hoe amapolo taona mipetraka teto zany ka napetiny izy de zao tokony hoe nanomboka amin'ny daty zao zany hoe le daty voalohany zany tsy napetraka mihitsy ino ataony amin'ny teny latina hoe diesaco fa le daty farany le hoe daty limite ary zay misy voala zao moa zany ino ny voapetraka raha hoe dies ad quem zany ino voapetraka iny noho izany zany a satria tsy voafety ny ry raha takady hoe ohatra vao mivoaka lay lalàna ny momba ny lalam-pifidiana mifidy ny filohan'ny république io de hoe nanomboka teo a de tsy maintsy mahafenam-bolana farafaratsiny de mazava izy am'izay fotoan'zay fa raha ohatra koa hoe nafetra enim-bolana ka atao dimy verina rehefa cotinage zay de koa de mazava izy am'izay fotoan'zay fa ty zany a tena tsy mazava mihitsy a ary zao araky le teny foana moa zany le hoe fanapahana tany frantsa ataon'ny fisarana momba ny lampandriantany na hoe conseil constitutionnel zany de tam'le hoe fanapahana ducatel miady nitory any crivine hoe tsy mahafetra tsy mahafeno a ny fipetra isafifidiana ilatsako fidiana satria tsy feno le fipetra ara-miaramily zany nefa moa resiany zany ducatel zany de iny zany le izy de hoe araky ny voalazany eo amin'io didiny io didy tamin'ny 17 mai 7 de hoe ny momba ny fizakana ny zo ho fidina na hoe fidy dia tsy azo alalahana ny fanifilazana ny heviny de interprétation stricte ozy zany hoe tsy azonao ampiny zany kanefa ohatra ny nanao malalaka le seesy tam'ity zany kanefa moa ny araky ny teniko zany de hoe ny tsy misy tonga lafatra moa eto ambonin'ny tany zany manarakaraka an'zayko moa zany laza moa zany araky ny eniko maly zany hoe nisy osika nataony ro izy dimy ralangambo zany kanefa tokony tsy andray zany angamba ny fisarana na fisaran'inona na fisaran'inona raha ohatra ka nisy an'zany ankety eo tany hoany le izy fa tsy maintsy a didy pisarana savaravina décision avant de dire droit nandidy nampanao ankety hoe moa ve osika ty taratasy ty sa tsy osy ty taratasy ty de misy didi-pitsarana manamarina ny mahosika na tsy mahosika indrindra de manarakaraka an'zay zany zany rehetrarehetra zany ve professeur satria andrasiko indraiky hoe izy zao anakaraky io zany a nahoana nosy satsony le olona hoe nanao osiko anao ka aona niverinao an'ity profit fa tsy osiko ty katra zay zany ataontsika hoe procès équitable zany hoe tena fisarana araky ny rariny tsy manana zoiartena aloha le olona manana zoiartena izy nefa tsy mena zoiartena izy momba zany hoe osiko zany zao zay zao de efa tena hoe lesoka tam'le fisarana zany raha ohatra tena hoe ampiasany zany hoe fompisarana tena hoe tena aradrariny sy araky nisiny zany zany izay efa nazavana menao zay zany professeur zao ny fantanina mipetraka mantsy de hoe ity fanapahan-kevitra nyraisin'ny CES vaovao navoaka tamin'ny sabotsy ty ve zany mbola azo etikevitra be le izy raha izay fizotra ny fomba nandirinirana atao taratasy sy ny namoahana fanapahan-kevitra zay mbola azo iadivana mbola azo ampakarina andre mandeha indray ve zany io raharaha io arafitra toinona indray no mety ampakarana azy manatrehan'izay sa hoe hovaina indray io CES fa tsy mety misy olana foana zay mipotreta tena ataontsika hoe tena fantena mipetraka mihitsy satria zao a be de be zany izy reo misy miteny hoe ampakarina io ka satria misy tsy ara-dalàna ny ampiakarina iza zany raha ohatra ka ny lalàna vianao zao de aiza tsy misy hoe afampakarana izy fa izao kosa tam'le fanapahana tany amin'ny le 7 tsy misy lalàna misy hoe nisy vide juridique nisy banka le lalàna de nefa de nanaiky ihany a fa hoe afaka efa misara ihany a lay tisy tao a fisarana momba ny lalam-pandroana tany France zany fa nihevitra manokana kosa zany raha amiko kosa sao de hitarasiko eto lalandafitsika zao tsy misy tonga lafatra eto tany nizanizy ary za zao tsy tonga lafatra ary zay a hevitra takany hoe hevitra ny hafan'itio zany zany hoe c'est une opinion doctrinale comme toute autre opinion doctrinale zany de hoe zako koa tsy milaza hoe tonga lafatra tsy tonga lafatra mihitsy a fa hevitra manokana zay zavatra zay a fa tsy hevitra avarina hevitra avatsy fa hevitra manokana mihitsy araky ny lalàna ny anarako a teto Madagasikara
sy fandalinana ataoko tany mpitandranomasina momba ny lalam-pandrehana sy ny lalam-pifidianana zany tany hoe droit constitutionnel sy ny droit électoral nandaonao fandalinana manokana mihitsy tamin'ny andra tany ampitandranomasina zany kanefa zao zany za de manaiky ikeko zany ikeko fa hoe manaiky le hoe tsy azo valozana satria zao efa nisy la iady ka raha vo nisy zay ady zay de tsy fampaninona raha ohatra kekeny zay aleo mbo andefitra ny hafa fa zany hoe tsy fatana moa ny hevitry ny hafa fa ny am'izao nge professeur misy anakiroa fa raha fa kely ny am'ireo nisorondreo fa mandrangaranga fa tsy anaiky ary nisy am'ireo raha ny teny hoe nitaky izy rehefa mipetraka ny fitorinana napetraka ny kandida sasy zany amin'ny anisorana andreo kandida namandreo dia ny teny hoe nitaky ny hitonona ny fitsarana manokana fifidianana tsy mahefa amin'ny fandaniana n'io fitorina io de eo tokoa raha rotana ihany ianao eto hoe amin'ny lalàna moa zany amin'ny raha fipitsarana am'sahana fifidianana inona fipetra voalazany lalàna ahafahan'ny fitsarana mitonona fa mahefa na tsy amin'ny fikirakirana sy fandraisana tanana an'izay antota taratasynady ara-pifidianana zay tsy misy afa-tsy le hoe fisarana avo mba nampandrehany ihany fa am'izao moa zany de hoe fisarana manokana momba fifidianana zany le CES moa zany ka raha ohatra sika o za hoe le manao milaza ny hevitra ny lalàna ihany araky mifampitahany zany le interprétation systémique zao de ny fisarana tany France zany de hoe nanaiky izy eo mahefa ihany zay satria zao zay ihany nanao an'io hitanay fa tokony hojira landalina koa de ekenay zany ny miverina andinika ny taratasy vaovao zany zany hoe eo zany de tam'zay fotoana zay ko zany taorina iny zany de hoe tokony azo ekena am'zay zany fa hoe tsy azo ivalozana tsony zany le izy zay zany ny fandehany fa anakiray somary ohatran'ny hoe milesoka kely ihany ka mba raha ohatra tiana hoe tsy azo ivalozana le izy nefa zay zany ataoko fa hoe mety ambozavatra ihany vakio tsara nge ary vakinareo tao mpikambana tao amin'ny fisarana manokana ny andiny ny faharoapona ambozato amin'ny lalam-pandrenana atsika Madagasikara zany fa hoe ny anarana entiny ny didy avoka raha ohatra ka misy fanonanana de hoe didy mpitsarana na hoe are fa raha ohatra kosa amin'ny fanamarinana hoe manaraka ny lalam-pandrenana ave didy amandalana na avoaka ny ataontsika mpitondra mahefa ato amin'ny tany sy fanjakana de hoe fanapahana na décision eo zany tonao fa de efa misy fahasamihafana tokony hoe are nampiasainy dareo nefany araky ny eniko mbaly zareo mbola zatoko hoe sehitan'le anina angamba fa de hoe le are ny tena izy nefa araky ny eniko tam'maly tam'y teny français de hoe décision ka zay ohatra mampanirana saiko zany hoe kanefa moa iny hoe ny fomba firazana le voambolana diso ataoko hoe ny terminologie ny diso angamba sy tokony de tena hoe atao teny diso tsy mbakabary atao diso teny diso tsy mbakabary fa ny akosa nefa zao ny anaovako zao fanazavana zao de mba misy lesona otsoahana voalohany indrindra am'zay lalana mpifidiana manaraka ary ny momba somba vavokany tsy misy olany afa mapakatra izy ny any amin'ny oveka mapakatra makany amin'ny senita zay hita mbola avondreny afaka mapakatra any amin'ny CES fa ty de tonga de hoe aovy anao de mandeha isamy izy any anao de tonga de tapitarakaly zay le hoe misy lesona otsoahana am'zany fotoana zany amboarina lalanatsika fa zao aza mpanarahana amin'ny lalàna any ivelany rehefa hitanao fa hoe misy lesoka le izy de ny lesoka no isy zany satria ohatany hoe vomanga amerika zany ozy izy de any teny da manisy azy de zao zany tsika isika zany aorina mba jero tsara zay lesoka hitatsika tam'ty de mba ho lesona ho atsika manaraka zay taorina ny fampahafantarana ny fanapahan-kevitry ny CES de mbola misy ilay fiatrandro anakiray napetraka ahafahan'ireo kandida zay ny esorina hanolotra ny anaran'izay olona iverina fa isolo toerana azy ao anatiny ty azakazaka ao amin'ny toerany filoham-pireneny ty raha ny lalàna trano no resantsika professeur honoré Rakotomanana ny taratasy filatsahako fidiana vaovao zay mirotsaka am'izao zany de mbola mitombona ave ireo fipetra voalaza ny lalam-pifidianana hatram'izay sy ireo tetiandro zay navokany amin'ny hoe hatramin'ny fahazao datany tamin'ny candidatura voalohany sa misy fipetra vaovao tsy maintsy mipetraka indray amina fetrandro sy fampifanarahana azy ifanaraka amin'ny voalazany lalàna amin'ny hoe mahafeno fipetrana tsy latsaka fidiana mahafeno fipetrana tsy ho azo fidiana reo olona ho aroso isolo toerandreo
araky ny voalazany nay didizy volana moa laharana fa ro didy volana ataotsika io afangarosika zany akambasika ro didy amandalana nykiray tamin'ny volana aogositra nykiray tamin'ny faharoambifolony volana aogositra zany raha filazandreo zany moa zay hoe ity zany ny foana zany ny ataotsika hoe ny fahazahoany milatsaka olona folo io zany le hoe izy le anakiray adino satria misy sivy izy zany miaraka am'le hoe ny fasitona ny filazahako vodina ny francesité de valo lay nasona izy termina da menaka moa zany de nyampin'le dimy zany ka lizy de voalaza fa hoe mahazo manolotra sona izy na hoe candidat de remplacement roa zany de hoe tsy maintsy mafepetra voalazan'le antimy fahadimy sy manaraka ao am'lay lalana fehizoro larana roambe folo amboroa arivo tsipika aotra dimy folo tamin'ny voalohanvolana aogositra roa amboroa arivo ka io sarosarotra ihany ny afanoana zay taratasy izy satria zao androandro sika lahady sy miasa tsy misy afa-tsy nylatsiny zany sy ny talata satria araky volazany daromaly zany de hoe taratarivo zany ny farany sa atria androandro tsy miasa de tsikotiny zany zay moa fomba fikotiny reny daty reny keo ary misy keo za moa le hoe ataotsika hoe amy teny français ngamba hoe délai franc na délai non franc le délai non franc zany de hoe ny andro voalohany tsikotina ny andro faharoa tsikotina zany hoe ny andro androany tsikotina de hoe ny andro talata tsikotina fa de hoe larobia voatapitra izy raha ohatra ataotsika hoe le hoe délai franc araky ny amy teny français moa zany lazana azy zany ka io zany de asa zay tena hevitry ny CES asa ngamba ny tokony anazava bebe koa misy ianareo mpikambana ao amin'ny CES indrindra ianao andrimatoa filoha rakoto zafy Christian ngamba igera ty soa ny fanampina anarana hoe ahoana marina moa zany amin'ny talata vesa rovina ny fiatrandro satria raha jerena mantsy ohatry no azakazaka raha atosika ihany namoronana nalay atosy taratasy ary mety hiteraka olana hafa indray hiteraka dievitra sy fandroitana zay zavatra ka raha ohatra fotsiny ary zao tsy maintsy misy zao ataotsika hoe le bulletin fahatelo bulletin numéro 3 raha ohatra izy sendra ohatra hoe mipetraka any fianaratsoa teraka tany fianaratsoa satria mitoerana tenano angalana azy nateraka tany tuliara nateraka tany betroka ahoana natonga navan'zany anatin'zany fiatrandro zany ka mba jero tsara ihany zavatra reny hoe asa zany hoe sa mamenony fomba fanaoky moa zany takany raha misy fanadihana de hoe raha ohatra ka misy tsy ampy ero taratasy ilaina de afaka mameno an'izay fanadinana zany zavatra nitranga tamin'ny terinandro ty ihany ko professeur honoré Rakotomanana dia ny fivoriany fondrana afrikana sy ny avianivon'ny sadek zay mikarakarana raha Madagasikara tany Malawi mbola nanamafy atrandro zareo ny amin'ny hoe tokony isy tahan'ireo candidat telo zay atao hoe tsy nakasitrahany fianakaviam-berezapirenena zany nivoaka moa iny ny fanapahan-kevitry ny CES asa ve mety ve nitenenana moa ito hoe masabary mahitokitoza aloha zany ny CES sy ny fianakaviam-berezapirenena am'izao rehefa nijery ny internet sy ny resaka mandeha any tosakevitra any dia hoe mafaly ny vondrona resapirenena ny fanapahan-kevitra iny ary manaiky ny akato ireconnaître an'izay fividianana sy ny vokaneto ry zareo raha toka misotra am'izao isana candidat zay navoaka farany teo zao midika ave zay rehetrarehetra zay raha fajerinao azy fa efa miroso afaka miroso tsara tsy misy atahorana tsy misy rarao fametrahana tetiandro mpifidianana tena raikitra am'izay ny senite sy ireo olo mahay na expert avy eo amin'ny fianakaviam-berezapirenena miaraka miasa aminy raha araky ny hevitry manokana dia tokony zay ny fisotrany hevitry manokana zay ozy nefa isika na za zao na ianao tsy mahafatatra mihitsy azy eo andohan'ireo le ataotsika hoe candidat na hoe mpifanihana zay ny sorondreo hitanao zao fa talohan'ny zao ataotsika hoe voaniny didiny fanapahany iny zany efa ndazy zany dareo le anakoro fa hoe tsy mandraiky ny fahefandreo zany hitanao zany zay de ireo zany namoaka ny hevonko izy hoe ohatrohatra lazana hoe nisy fanakanana ohatran'zany obstacle de fait na hoe obstacle juridique zany de asa moa ny tena nambona navaliny CES an'izay manarakaraka an'izany de hoe amin'ny zavatra ohatran'izao de tsika tsy mahafantatra koa zeo andohany
zao vondrona irasam-pirenena reo satria izy zao hoe efa ny sady raha ohatra indrindrindra zany misy miakina indrindra zay ho fiatsiky ny ataontsika hoe reo mpifaninana ny soronareo zany a izy sivy menadamo zany angamba zany satria andriamato président système izy efa niala izy a de efa miverina aminy a lay dimapolo tapitrisa ariary zany fa tsy izy mahafatatra misy eo andohan'ireo zany ary neny andriamatoa filoha rajoelina moa zany de hoe raha mifandriny ny fianakaviam-be irasam-pirenena ao amin'le teboka fahatelo am'le hoe aide mémoire zany de hoe miala tsy hitapo izy retraite volontaire tsy misy fepetra zany hoe tsy misy lazana ntsony hoe raha miala izy menaka de miala izy zany de diavin'ny vonona isam-pirenena kanefa izy raha an'izay moa izy zany fa mifoanana zany le fizazako vidina zany a fa sisy a le fitahana sitrapo zany de mbola tsy fantatsika koa inona ny tena hevitry ny vonona isam-pirenena isitaka kely ny sehatra ny lalàna eto professeur satria anao koa ray aman-dreny a zay atao hoe fahavolombelon'ny tantara zay nalovany ty firenena malagasy ty rehefa nivoaka ny fanapaha-kevitra ny CES ny ankolafy politika zay naneho hevitra voalohany tsy nakasitraka na tsy lay filoha mivantana kandida mivantana azy mitendry fa manodidina dia fantatra hoe izavy izy ireo teto amin'ity firenena ity ny filalaovana politika dia somary ohatran'ny miendrika fanovamaso an'ny olotsotra sy badraotra ny politika ihany ianao ve tsy mana raha ny zava-misy tamin'ny 2024 tsy maina ny ravina ny nanana ozy ny fomba fiteny malagasy dia afaka ny fampitantana ny sokatsin'olona sasany nanongana ny fitondrana sy ny mpitondra naongana ianao ve tsy mieritreritra raha mijery ny tantarantsika hatramin'izay fa mety isy fiforonana ankolafy politika izay ny fandramatra mafy nandritra ny efa-taona fa ampiraisin'ny tombontsoa veritoerana ao anatin'ny azakazaka atoato efa hitantsika ny fisehoana zavatra zany a ary zany tena tsy sakahana misy zany io zany le hoe ozy zareo moa hoe alliance contre nature zany satria ny atao hoe ny favoazany akampo zany raha ataontsika hoe favoazany zany a dia hoe mitovy ihany satria mitovy ihany zany a atao hoe ray ny aditsika zany le hoe tokony hoe raikio zany a ny tadok'angasika mety zay zany ny zavatra hipetraka reo zany a lizy efatra menadamenaka zany mety alliance politique tena tiako apetraka matsy hoe azo eritreretina ve hoe ngara-joelinandry ndirina ataoko mahitsy le izy andriamatora valomanana marika sy ny amiraly ratsiraka indrendry fa ifampitatana indray hoe samy mitondra vahoaka eny an-dalambe ohatra tsy manaiky an'io zay mety azo eritreretina ve zany eto amintsika raha mijery ny lojika ny tantara hatramin'izay amin'ny filalaovana politika eo amin'ny raha araky ny fantehan'ny politika teto Madagasikara ary marina misy ny filazanao fa fitako hatramin'ny fanjanahantany ny faraparan'ny fanjanahantany zany a de tamin'ny hatramin'ny republika voalohany a dia ny ataon'ny akolafy rajoelina sy ny akolafy raha valimahana ny tena ataorako fa ny akolafy ratsiraka kosa hatramin'izay dia tsy mbola nitarika ny hoe ny olona hidina an-dalambe marina fa hoe mety manohitra izy fa izy kosa manohitra amin'ny hevitra izy a fa tsy mbola ny hoe nitarika ny olona mihitsy izy a hoe hidina an-dalambe zany ka ny zavatra tena tokony didiavintsika zao e aoka re isy ny fifidiahana kanefa fifidiahana ao atin'ny tena fitoniana tsy fitoniana fotsiny eo amin'ny fifidianana androm-pifidianana fa fitoniana maharitra satria raha vo tsy misy fitoniana maharitra zany a de razaikanao marimarina andriamatoa fa le manarivo fa afaka heritaona roataona teritaona ndray de tonga de ilahatra an-talambe ndray le olona zany ary io zany a io tonga hoe mikibonao izy tsy misaina tsony zany a fa de am'izao fotoana zao efa be debe ndray zao mikibonony ka ataorana ihany le izy loha fa anjaratsika malagasy ny tokony heritreritra fa izao reny maninona moa tsika raha ohatra ka mifamela heloka de aloha tokony samy fampitatana daodaoly a na izan'izy zany a zany hoe samy malagasy retsika de ny famelan-keloko zany a andriamanitra za hoe nameloko atsika ataotsika hoe olombelona zany isika malagasy tre ve de tsy afaka ifamela heloko zany a ary namotrany hoe mivavaka nampianariny tompo de misy zany mamelany koetaka namelana zimeloko taminay zany ny FFKM professeur dia miezaka mivoen'io fampihavanana io am'izao fotoana zao dia nisy ny fiainana tamin'ity herinandro ity ary teo moa no nametrahana an'ilay hoe
adyhevitra amin'ny hoe ahoana ny fomba ahafahana mampiverina ito tanindrazana ny filoha teo aloha marika rahavalomarana satria raha isy ny fifanarahana sy maromaritra iraisana man'ireo olona efatra amin'ny rahalamianaka ireo mba hampandry fahalemana ny roapolo tapitrisa dia tokony vatantenan'andriamatoa marika rahavalomarana sy ny tanany akavanana no mandray ny penina manao sinihan'izay fifanarahan'izay ahoana ny fahitanao an'ilay dingana irosoana zany a sy ny dingana ataon'ny FFKM amin'ny fanerenana resaka fampiavarana sy famelana mantsy ianao tsy azo ioarana tsy azo itovirana ve io mialohan'ny tena miatrahana fifidianana eto sa na fotoana manahoana na alohan'ny fifidianana na aorianan'ny fifidianana mety azo atao foana ny fampiavarana sa tsy maintsy mifatotra amin'izay aloha tsika zareo dia mampahiratra antrany a ny FFKM satria efa tena lasaka katerina mihitsy a sika vahoaka malagasy any amin'izao fotoana zao ary fampiavanana amin'ny ara-panahy ny tena ilena voalohany indrindra amin'ny ara-tsaina koa zany ary ny FFM fa mokomo zany a ka ny asan'ny FFKM sy asan'ny FFM tsy vitandray andro tsy vitandray volana na roa volana fa amatona mihitsy io a raha anarina ny toe-tsaina malagasy amin'izao fotoana zao zany satria efa tena ozy efa tena bidibe mihitsy nefa tena hoe zary raha mihinan-kanina zany a ka de hoe manjary misy zany a ny takony hoe niaratra sy zavatra atao hoe zavatra tsy fanao amin'izao fotoana zao zany ka ny azy zany de araky ny tenao zay de hoe tokony hifandray tanana atao hoe izy telo ndralahy zany satria minona moa na hoe tena izy efatra amin'ny rahalahy mihitsy zany efatra amin'ny rahalahy menaka zany satria zao tsara misy a fandray tanana reo a de hoe raha nyfandriko zany maninona o raha ohatra ka hoe ampotiny zany a andriamatoa marika rahavalomarana de nifamela hery koa io izy efatra amindrala menaka zany a ary raha ohatra ka hoe misy tsy zakany tena zany ny tsy zakany anankiray de aleo samy mamosaka le izy ary zay le hoe vérité réconciliation ny fahamarinana avoaka inona zava-nisy marina hatramin'izay na tokony le fanondranana na tokony adiady a de avy eo a rehefa samy tavoaka teo ny eopo mora ho azy miavana fa le mitana izy eopo masy mba toka mety tsisy fihavanana fa inona zao e raha ohatra ka atao hoe atahorana irohitra ny vahoaka angamba de hoe efa voalaza eny fa azo atao na ataon'jareo akinafinafy zany zay le hoe fatokavany any andro zany amin'naovany le raha ohatra misy fampiavahana kosa ataon'ny FFKM azo amiko manokana de tokony a izy efatra amin'ny rahalahy menaka mihitsy a nanasony an'io fampiavanana io ary am'izay de mba manantena fa de mbo isy de fitoniy zany ka ny zava-misy matsy professeur ny tsirairay avy amin'ireo efa mianaka ireo na tsisy rehetra ara dia raha mahita ny fihetsika izay mbola feno katsikajy isan-karazany de no mipetraka ny olona hoe ny olana hoe natao azy ny fampiavanana rehefa ny olona ampiavanana ny tsy mbola vonina ao anatin'izay a sarotra le izy mipetraka koa ny fanontaniana hoe ho atsika malagasy zay mipetraka foana hoe maro anisan'ny kristianina eto Madagasikara hoy ny filazan'ny fiangonana matetika de apetraka ho ray aman-dreny zany ray aman-dreny mpiangonana zany ny ray aman-dreny eto Madagasikara ve mbola toteny amin'ny zanany raha ohatra ka zaza maditra anakefatra amin'ny raha mandeha teny antsika azy sangisangy eto tsy azo ny ray aman-dreny tenenina sampiavanana nefa ny zanaky ny fiangonana zay zanaky ny fiangonana ihany koa roapolo tapitrisa de efa mitofizaky ny anoanana miandra ny reto zaza anakefatra zay tsy mahatotenan'ny ray aman-dreny reto tsy haiko ahoana ny fijeryn'ny professeur an'izay de tena marina mihitsy fijerindreo zay a ary sarotra nisy ny amaly an'izay satria tsy fantatrao misy ny aosain'ireo olona izy efatra amin'ny rahalahy menaka ro zany satria ny olombelona tsindra tsy maniry tandroko zany ka zay tena atahorana mihitsy satria zao le izy zany a raha sanatry ny vavatotra moa zany miezaka zao ny FFKM manao zy araky zay ataony mihitsy izy zany mba hahazoana fampiavahana sy ny fampiavanana eto a Madagasikara ny FFM koa zany efa miezaka zany a amin'izao fotoana zao aloha de momba n'le hoe fanomezana famijora-keliko zany amin'le hoe amnistie sur requête zany ka raha ohatra tokotra moa zany ke hoe sy aomby zany ny asan'ny FFKM de atao fotsorana amin'ny teny zany a le hoe reto mpitondra fivavahana reo kanefa raha ohatra ka ratsoritra masina reo mpitondra fivavahana reo de reo lazainy hoe fiampaminany ka de hoe atao mpaminany tsy masina taniny zany ray aman-dreny tsy reo ray aman-dreny reo sa ny zaza mimpaniratsira
de asa-padikira koa zany makany famaranana fandarana tsika professeur kasitrahana ianao nanaiky ny vahiny teto tamin'ity aliny ity ndona zay fanazavana araky ny lalàna ny toezava-misy eto amintsika zay a amaraparantsika inona no afatra inona no azo amitinana azy a ny fantanina farany angamba sady mamita ianao de ny hoe fijerinao azy miroso makany amin'ny fivahan'ny olona ve tsika sa tsy ho tavavoaka amin'ity taona telo amby folo amby roa arivo no lazaina fa ho taona amin'ny fifidianana manan kristy ve ny fifidianana zay mivinavinaina raha ny fivoarany zava-misy am'izao fotoanzao raha ny hevitry ny tenako manokana aloha zany de hoe tena zeny tena fandriky mihitsy zany a de isy ny filaminana ho tafavoaka isika malagasy a amin'ity crise zay tsisy farany ty a ary isy ny fifidianana amin'ity taon'ity de vita daoly a araky le tetfifidianana zay hoe faritany darao a da mpanaraikitra am'zany a ny fifidianana anakoroao ny tsy maintsy a misy maromaritra esana tsy maintsy misy fandeferana raha ohatra zany te hoe te tena ivoaka crise mariny tsika ary raha ohatra te isy tokotrany zany hoe fitoniny zany a de tsy maintsy misy a sy fandeferana amitsika zany ka ny tenako zany de hoe tena apanitry tena misy apanitry tena tateraka misy a ny angaviko anareo zay ataotsika hoe sanatry ny vava ny tenako hoe miziriziry tsy mety miavana tsy mety mifandray-tanana aoka raha sika ifandray-tanana am'izay aoka raha sika iavana am'izay zay mantsy ary zahako na ohatra zao hoe misy olona manatsika raha izy renanina rikatra zy tsy mba analako raha iry satria zao tadiko misy sa lay romana toko faharoamby folo andiny fahavalo amby folo hoe raha azo atao de ataovy zy iavanao amin'ny olona rehetra ka amiko a tsy hitako misy zay tsy iavanana amin'ny olona rehetra rehefa tofa levalarivo a de aoko sika mba iavany tapitra ny fandarana fa tsitsatsitsa tsy aritra rehefa miresaka aminao nisan'ny mahaliana ny fahalaninao toko sy andininy amin'ny lalàna toko sy andininy amin'ny baiboly betsaka ny mpianatra any ampianarana any na ny mety atrika baka amin'ny herinandro ambony na ny mpianatra ao any amin'ireo anjery manontolo sy ny sisany inona ny tsy ambara telo ny fahafahana mitadidy tsara oatra zany amin'ny taonanao efa ray aman-dreny oatra zao le izy moa zany ny araky ny fiverako ny tenako manokana dia fanomezam-pahasoavana andriamanitra le izy ary zay a no mahatonga hoe tsy sanatry mivava mihitsy ka hoe ny tena nao tetikady politika fina moa de anaovako tetikady politika am'zao torako zao tsy manao tetikady politika am'zany mihitsy tsy manapaikypaikapaiky zany mihitsy zany a fa de milaza zany tena fahamarinana arak' zay mba fantatro zany fa raha ohatra vo mivadika am'izay zany a satria itelo nanao fianiahana mivoaka mpitsara voalohany zany tamin'ny voalohany indrindra de efa nanao fianiahana no nefa aveo indray a tonga tao am'fitsaranavy momba ny lampandrenana au conseiller nanao fianiahana tonga filoha fitsaranavy momba ny lampandrenana telo tao taorina de nahitra ny vatotona moa zany na filohanay tao zany a nanao fianiahana zany fianianana zany tsy ataoko ratsaka tany zany a ary raha ohatra ka hoe olona tsy manady zany fianiahana de veriky fa am'izay fotoana zay a tsy maintsy anenitsika azy ny eritreriny anirina satria izy ny vokatry ny korotana raha sanatria ka misy olona tsy manady zany fianiahany a noho ny faneriterena avatsy na avary amin'ny fomba maro samihafa de ny aresorana ianao raha somary fitinina kely de ny fanajana ny teny nomena dia tsy anariny fitadidiana anao ihany ko zay mpanaraky ty fandarana ity tapitra ny sehatra andraisana vahiny makasitraka amin'ny professeur honoré Rakotomana antsika tsy mbola mifarana tanteraka ny l'actualité azadino rehefa aveo arahanareo ny tsy aim-baovao nisongadina nandritra ity herinandro mifarana ity ny tenako mametraka amin'ny rapitafa manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy velo matopoko nisy Andriamato Mamirakoto Arivelo ny fanapa-kevitra ny raisan'ny CES ao Maly valo no nalany tao anatin'ny candidat nisan'izany Ramatoa Laura Valomanana inona aloha no ataontsika hoe faneho-kevitra ireo tao aorian'izay nisy tokoa ny fanapa-kevitra na ny décision navoaka ny CES andian'ny faharoa zany a mikasika ny fijerena ireo candidat zay irotsaka ho filoha-pirenena amin'ny fifidianana filoha-pirenena ho tanterahana amin'ny ty taona ity raha tsy misy ny sampona ny Movance Ravalomanana dia maneho ny alahelony ary ny tsisy fankasitrahany tanteraka aniny fanapa-kevitra iny a zay tsy mifanaraka velively mihitsy a amin'ny lalàna velona na ny lalàna iraisam-pirenena zay andraisan'ny Madagasikara anjara na ny lalàna eto amin'ny firenena lalàna velona na ny constitution zany a na ny lalàna hafa zay mifehy ny fifidianana eto Madagasikara zay dia nametraka mazava tsara
satria zay foana moa no anenjehana ny Ramatoa Ravalomanana hoe tsy nahafeno ny fepetra hoe enimbolana tokony mipetraka eto Madagasikara mialohan'ny daty farany azahoana mametraka ny filatsahako fidiana. Zay dia nametraka foana fa nisy ny antsoina hoe obstacle de fait et de droit, zay cas de force majeure tsy nahazoany Ramatoa Ravalomanana nipetraka teto Madagasikara. Nefa dia ohatran'ny raha tsorona dia misy pejy tany amin'ny 50 tany angamany no mémoire en défense nalefan'ny Mouvance Ravalomanana tany amin'ny CES nefa dia nivaliana mpitolo fotsiny hoe mesure administrative ireny ka tsy voakasika ireny ny cour électorale spéciale. Nefa ny cour électorale spéciale tamin'ny andehany voalohany dia nanaiky tsara ary nametraka tsara fa araka ny lalàna iraisam-pirenena dia tsy azo ekena izany mesure administrative izany mba hoe anirena olona tsy afaka hiditra sy ifanerasera malalaka ao anatin'ny firenena zay niavinika dia toerina tanteraka zany iny décision ny CES andehan'ny faharoa iny. Ary mampalero anay raha ohatra ka mpitsara malagasy zay hoe manana maizy azy no mandray didy ohatran'ireny ary sanatrian'izany ihany koa manala baraka an'ireo namany zay nandray didy hafa talohan'ity didy vao nivoaka omaly ity. Eto zay dia te hisitona ihany ny sain'ny malagasy rehetra sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hoe nilazaina hoe décision politico-juridique no niraisin'ny CES andehany voalohany ka zay no nahatonga ny Lalao Ravalomanana ho tafiditra tao anatin'ny anarana hoe nahazo alalana hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Fa ny zavatra mampalahelo zany dia ty décision niraisin'ny CES andehany faharoa ty dia tsy mba vitany hoe décision juridique fa tena décision purement politique, tena resaka politika fotsiny. Dia tanjona zany dia hoe ny analana ny candidatinay mba tsy ao anatin'le listra ny irotsaka ho filoham-pirenena amin'ity taona ity. Ka zay ve nitadiavin'ny communauté internationale hoe décision politico-juridique ny teo aloha, décision politique ty manaraka ty aiza ihany ny zavatra tena marina tadiavin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Fa zay dia maneho ny alahelonay hoe raha ohatra ka nametraka mazava tsara ny pression sy ny sanction tamin'ny mpanonga-panjakana ny communauté internationale tany aloha ohatra ny fametrahan'ny pression sy ny sanction aminay amin'izao fotoan'izao ohatra indrindraindrindra teo amin'ny fampiarana ny tondrozotra andininy fahinam-befolo fa 17 ary faharoapolo dia tsy tonga tamin'izao olana zao tsika. Ankehitriny nefa dia mampalahelo zany fa misy ny antsoina hoe 2 poids 2 mesures ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena rehefa te hametraka sazy izy na ampitahotra dia mahavita ihany kay fa rehefa apiatra ny tondrozotra dia mody fanina mody mieritreritra hoe tsy afaka mandresy lahatra ny mpitondra fanjakana malagasy zay amin'ny fampiarana ny tondrozotra. Dikan'izay miandry aloha ny fampiarana ny andininy faharoapolo. Raha niatra ny andininy faharoapolo amin'ny tondrozotra tsy mipetraka izao olana zao afaka nody teto président Ravalomanana ary izy mihitsy ary no afaka nilatsaka ho filoham-pirenena. Ary ny vadiny moa mazava loatra fa tsy misy sazy zay azo anenjehana azy eto Madagasikara, tokony afaka nodina lalaka efa ela be nefa dia nirarahana foana hatrany hatrany tamin'izao fitondrana tetezamita izao ny hodina eto Madagasikara. Naninona ny communauté internationale ny tsy nandray fepetra tamin'izay fotoana izay fa ohatrany hoe ny Mouvance Ravalomanana foana ny sanatria atao alako bika tsy tiako tarea ka dia tsy maintsy mbola andray fanapahan-kevitra hafa izay fa ny androany aloha zany dia zay no azo ambara mikasika an'iny didy navoaka ny CES andehan'ny faharoa iny. Misy le fanapahan-kevitra ihany koa tokony hanolotra olona hisolo any Ramatoa Ravalomanana na ireo candidat tokony ala. Inona no ataonareo amin'ny ankolafy Ravalomanana? Tsy mbola misy fanapahan-kevitra fa mbola eo amin'ny fampidinihana moa zay fampidinihana miaraka amin'ny pombanay rehetra ao anatin'izany Mouvance Ravalomanana zany fampidinihana ihany koa amin'ny filoha indrindrindra amin'ny filoha lehiben'ny ankolafy Ravalomanana ny président Marc Ravalomanana ny Afrika Atsimo dia ho hitanareo manaraka eo ihany zany ny fanapahan-kevitra farany mikasika
ny position ny mouvance ara-valomanana taorian'ny voany ny didy izay tena manala sala ary tena ataoko hoe mahamenatra nga ho an'ny mpitsara malagasy iny didy izay nivoaka ho maleriviny. Nivoaka ny fanapahan-kevitra avy eo ny fitsarana manokana amsahana ny fifidianana ka kandida fito izay nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ary no tsy afaka hiatrika izany rehefa nisy ny fivoriana sy ny fandiniana ny atota taratasiny ireo tsirairay avy sy taorianany fandiniana ihany koa ireo fitarainana izay napetraky ny kandida avy. Article 4 annule les candidatures de Sieur Rajuel Andrenirina, de Dame Ravalomanana Lalou, né Rakoutenren, de Sieur Ratsiraka Didier Ignace, pour anomalie de la décision dans l'application de la loi. Article 5 annule les candidatures de Rafalmanana Niradu, Koul Christophe Roland Roger, Jules Étienne Roland, Rassoul Vouangi, Roseline Naïma et Rakoutemalala Marcel Fleury pour anomalie de la décision dans l'application de la loi et pour fausse information résultant des pièces du dossier. Article 6. En application de l'article 9.5 nouveau de la loi 2012-015 du 1er août 2012 modifié, il est imparti un délai de 3 jours au plus tard à compter de la décision pour présenter éventuellement des candidats de remplacement. Article 7 rejette les requêtes tendant à l'annulation de la candidature de Sieur Vital Albert Camille comme non fondée et confirme en conséquence la validité de la dite candidature. Article 8 confirme également la validité des candidatures de Hadjo Hervel Andrenenarvel, Lainiriku Jean, Ratsiraka Yarouna Roland, Rabé Arson Roland Dieudonné, Di Vaoumbe, Radjonar Velu Pierrot Jocelyn, Jean-Louis Robinson Richard, Rabé Arsoua Sarah épouse Georges, Rakoutou Jean-Pierre, Rabé Tsarouana Willy Sylvain, Rabé Manantsua Brigitte Yantanirina, Razaf Manajatou Julien, Razafi Arson Lazare, Monja Rondefo Zafitsimivalo, Randemampiona Joseph Martin, Radjemson Rakoutou Maharo, Vounach Jean Eugène, Ravalson Clément Zafsoul, Tein Razanary Velo Jacob Alain, Radjonary Patrick Ratsimba, Lezava Fleury Rabarson, Dofo Michael Brechard, Randriamanantsoa Taber, Noelson William, Ratimoarvony Guy, Faharo Ratsimbalson, Rakoutou Andrenirina Fétisson, Ratrema William, Raharimanana Venance Patrick, Tinasoa Freddy, Radavidson Andriamparany Benjamin, Razafindravaha Edgar Marie Noé. Article 9. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République. Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo le samedi 17 août l'an 2013. Manana hatramin'ny talata 20 aogositra kosa ny avy eo amin'ny CES ity amoahany ny liste ireo candidat afaka hifaninana amin'izay fifidianana ho filoham-pirenena izay. Midika fanaparam-pahefana, fanampenam-bava ary tsy fanajana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny fanidina ny televisiona sy ny radiokolo araka nambaran'ny Prime Ministre lefitra Hadjo Andrenanarivelo, filoha tale jeneralin'ity orinasa tserasera ity.
no mariany ihany koa fa ara-dalàna amin'ny fananganana ny radio televizionnakolo. Lazaina fa hoe tsy ara-dalàna ireo taratasy eny ampelantananay. Mahagaga ihany tsy hiditra amin'ny atsipiriany aho iaho satria eo mpisolo vava mahady tsara. Satria raha tsy ara-dalàna, ahoana moa no ahafahan'ny Omda nanao fanarahana tamin'ny Cool FM Mascoul TV. Ahoana ny nahafahan'ny Omerta nanao fanarahana tamin'ny Cool FM Mascoul TV. Izay membre ao anatin'ny CSA daholo. Tatsy aoriana nefa verina ny raharaha dia tampotampokeo hoe akatony no manana na ny taoriana ny 7 arivo ary mbola mitohy hatramin'izao noa miasa any amin'ny faritany rehetrarehetra any. Tsy fantatro moa fa za sy tena teknisianina manam-pahaizana fa raha vakina tsara ny texte fréquence vaovao ihany koa zany reny satria fréquence eo amin'ilay toerana no tsy maintsy ampiasaina. Fa tsy hoe fréquence avy aty Antananarivo ka afaka mandefa direct avy aty Antananarivo reny olona reny. Inona no mahasamihafa azy amin'ny hoe rehefa eto Antananarivo mandefa amina fréquence efa misy ary autorisé nefa eo an'olazaina fa hoe tsy misy mifanomezana fréquence nefa eo andaniny dia any amin'ny faritany afaka manokatra manitatra makany. Lalàna ve zany voaja sa tsy voaja ao anatiny eo? Zany be tsy fampisehoana fa hoe rehefa any amin'ny faritany dia zavatra hafa no afaka atao fa reto andrenivohitra dia afaka hafa ihany koa no atao. Zay anisany mahatonga anay atao malagasy miara-miainga hoe raha mbola manana toe-tsaina ohatr'izany tsika no manao tsy fitovizana amin'ny samy malagasy dia sarotra ny fiarahamonina ary sarotra ny ampilamina ny fireneny ity ka mino sy manantena fa dia samy andray andraikitra talifiny aby azo daholo ny tsirairay avy ary indrindra mba hanao izay ampilamina ny fireneny fa tsy vahaolana mihitsy ny taritana korotana eto ary mety misy diso eritreritra ny hoe raha tonga ny korotana dia mahita tombony amin'izany izy mety izy manokana mahita tombony fa ny firenena sy ny voaka malagasy tsy tombo tsy tanteraka amin'izany. Ny Cool FM Mascoul TV izay nilaza fa tsy hipetraka fotsiny fa mpiakatra ny raharaha ny fitsarana ambony. No marian'ny Praiminisitra lefitra amin'sana fanajariana ny tany sy fampandrosoana ihany koa fa ilaina ny firosoana amin'ny fifidianana. Ny manentana antsika mba samy andray andraikitra daholo ary izay no mbola maharesy lahatra anay fa tsy maintsy hatrehana ny fifidianana satria ny fifidianana no ananana an'izay hoe légitimité hiaro ny tombotsoa ny tsirairay avy izay. Fa raha mbola mijanona ao anatin'izao teteza mihitsy izao tsika izay olo moteny daholo dia mazava ho azy tsy manana mihitsy zany ny fitsarana zany na hiteny ary hoe ny lalàna dia tenenina amin'ny anaran'ny voaka malagasy satria olo motendry ny lehibe tsy nandalo légitimité populaire dia tsy miverina mihitsy zany amin'ny anaran'ny voaka malagasy ary zay ny alany zareo tsiny amintsika aminay taminay tokony andraikitra rehetrarehetra. Araka ny fanazavana ao anatin'ny fialan-tsasatry ny gouvernemanta ary ny azo an'ny Frantsa amin'ny Praiminisitra lefitra Ajo Andry Rajoelina no voatery ny verina maika tao aorian'ny fivoahan'ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha Cool FM Mascoul TV.